Ataontsika ahoana ny fandositra raha mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? Dia ilaina ampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary mamafisina izay nandray tamintsika kosa. Miara-bantsika rehetra ry namako malala, falifaly, mifankahita amintsika, mihaona amintsika amin'ny alalan'izao fandarana tiantsika izao. Lohahevitra jerentsika androany dia bakasika ny hoe fitahiana hiatrehina ny fahamehana rehetra. Fantatsika tsara fa taona vitsivitsy lasa izay dia niatrika valana aretina mavesatra izao tontolo izao, nisy niteraka tamin'izany ny atao hoe amehana ara-pahasalamana. Fa misy ihany koa ny atao hoe amehana eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ao amin'ny Hebreo 2:7 izao nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? Dia ilaina ampilazain'ny tompo tamin'ny voalohany ary no amafisiny izay nandre tamintsika kosa. Ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina ny famonjena izay nomena antsika isika? Ny famonjena izay nomeny Kristy dia mila tandrovana, mila arovana zany izy io. Ka manoloana ny amena. Inona le amena? Ny amena dia tsy ninona fa ny fisariana ataon'ny Satana, ny fahotana izay mety hitarika antsika ho any amin'ny fahaverezana indray. Zany le amena. Ary izao tsy nisy navelan'ny tompony ny famonjena any an-danitra. Isy tomika ny drafitry ny fanavotana. Tonga lafatra amin'ny tsipiriany, amin'ny dingana rehetra ilaintsika ny fanavotana dia men'Andriamanitra antsika izany. Mahatalanjona ny drafim-panavotana omen'Andriamanitra antsika eo amin'ny fahatsorany tsotra azo tanterahina, ary eo amin'ny fanatanterahana azy ihany koa tsotra ny drafim-pamonjena izay nataon'Andriamanitra. Ny voalohany dia izao, mamela ny fahotantsika rehetra, avela ny fahotantsika rehetra. Zay ny voalohany amin'ny drafim-panavotana, manadio ny fahotantsika rehetra. Ahoana ny voalaza amin'ny Salamo 2:3 sambatra ny olona izay voavela heloka voasarona ny fahotana. Olona voavela heloka zany isika no ny drafim-panavotana nataon'i Kristy. Ary ny faharoa dia izao, mamerina antsika indray ho any amin'ilay toerana izay namorona n'Andriamanitra antsika zanak'olombelona tamin'ny voalohany. Fitiavana manahoana? Fitiavana mahatalanjona, mahagaga. Azonao sary an-tsaina ve? Azonao eritreretina ao anatin'ny segondra vitsy ny halalina zany drafim-panavotana tsotra kanefa azo tanterahina eo amin'ny fiainantsika izany. Alain'i Kristy avy any amin'ny toerana ambany indrindra ny mpanota anankiray, dioviny ary asandrany amin'ny toerana farany ambony amin'ny mahazanaky ny mpanjaka azy. Ka zao rehefa mibanjina an' Jesosy amin'ny maha Andriamanitra azy ny mpanota dia zao voavitra izy, voasandratra ho amin'ny fahamendrena faratampony indrindra ny mpanota anankiray. Ny drafim-panavotana no antoka hiatrehina ny hamena rehetra misy eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ny drafim-panavotana no fanafody hiatrehina ny amena rehetra, ny amena ara-panahy rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika dia ny drafim-panavotana. Raha mijery ny drafim-panavotana, mitodika amin'ilay fanavotana zany isika dia tsotra ihany. Voaro amin'ny zava-doza vokatry ny fahotana. Inona zany le fitahiana hiatrehina ny amena? Ny drafim-panavotana. Fanavotana izay nataon'i Kristy, saintsaino andro aman'alina. Ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao, fa ho hitanao fa ho voaro amin'ireny fisariana ataon'ny Satana ireny ianao. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra ary namako isany. Miantehera aminy, mifikira aminy, matoky azy, fa ataony mpandresy eo amin'ny fahotana rehetra izay alefan'ny Satana mitady andavo anao. Hitanao ny tompo, hiaro anao, hampandresy anao, hanandratra anao amin'ny toerana farany ambony hivavaka isika. Misaotra Jesosy tompo satria manome antoka ianao fa afaka mandresy ny hamena ara-panahy maro isan-karazany. Ny fahotana afaka mandresy zay amin'ny fiarahana aminao, ampio zay hifikitra aminao, tsy hanadino anao velively fa handray anao mpamonjy ny tenanay manokana isan'andro.
ampio izay hahatsapa ny asa arbidiny drafim-panavotana dia ho voavonjy mandrakizay ny zanakao amin'ny anaranao Jesosy no anonana ny vavaka amen.